delestazy zany ny vahoaka tsy resaka intsony izay mengavy izay mba jirena vaolana raha vonina le tao Antananarivo sy ny solombavambahoaka rehetra kasikana fensoa vonina hitaky ny vahoaka malagasy hoe nandalambe tsika anongana ny ministra raha ohatra ka tsy mahavoava ny olona delestazy. Andriamatoa Premier ministre lehibe ny gouvernemanta fito taona zay ianao no nitatana ny gouvernemanta. Androany 20% ny vahoaka malagasy ao anatin'ny fanatrana lalina ho ny malagasy. Ny Banque mondiale no mamoaka an'izany. Ny 20% ny vahoaka dia mena ao ambaniny atao hoe seuil de pauvreté. Ny influençant antsika androany na ny fiakarany vidim-piainana 10%. Banque mondiale no nazahoantsika ny taremarika Andriamatoa Premier ministre sy anareo mpikambana ny gouvernemanta mahanitra ny malagasy mijaly ny vahoaka malagasy mafy ny zavatra iainana mafinaritra ny maheno anjary fodrafitrasa rehetra zany fandroany Andriamatoa Premier ministre ny malagasy minambary ny telo lasa indray sisa. Ny fanontaniako dia tsotra ihany, inona concrètement plan reto ministère tsirairay avy amin'ny andraikitra zay raisiny amahana farak'izay aingana izao fanotrano vahoaka malagasy zao. Ianareo ve manaiky mameta-pialana ianareo prime ministre ianareo ministre izay mahatsapa fa tsy mavita ny devoiranareo amin'izao fotoana zao. Ny antony dia tsotra ihany, ny vahoaka malagasy no napindrana fahefanantsika. Tsara ny fodrafitrasa fa raha mahantra ny malagasy tsy afaka andeha ho any amin'ny hôpitaly, tsy afaka hanao baolina, tsy afaka ho any amin'ny hôpitaly manara-penitra, koa dia mengavy a Andriamatoa Premier ministre mba ampitao amin'ny filohan'ny Repoblika hajaina aok'izay ny fampanantenana vaovao fa aleo no tanterahana ny mbola tsy vita teo aloha tompoko. Andeo raisitsika amin'ity hoe fiona satria misy andro faharoa araka nambara teo le ny Tsimbazaza moa zany dia toizany eny anosy kely manomboka amin'ny latsinainy andro faharoa amin'ny lafin'le hoe fifanatrehan'ny gouvernemanta sy ny parlemanta izay anaovan'ny aty amin'ny gouvernemanta tatitra ny asa vita sy ametrahany rehetra fa lasa ohatrany fombafomba fotsiny izy fombafomba ka ohatran'le anatin'le jeran'le natongavan'ny resakantsika teto moa zany finindroa taona angambany nisy toerany lehibe de lehibe mihitsy tamintsika ary tsy hoe hitraitratsika eto akory fa hita mihitsy le izy hoe midona tena midona amin'ny ain-dehibe ny reo olona miara-miaina amintsika eto Madagasikara, ny fiarina eto Madagasikara ohatra fotsiny any resaka angovo na resaka herinaratra jirama de niona tamin'nisy ny angovo zao ny tany amin'ny Tsimbazaza inona no nivoaka inona tsy misy mihitsy zay le mbola le hoe misy fanahy sa tsisy fanahy. Raha misy fanahy de tsy mandeha fotsiny kapobatana hoe ny foy ezaka zay manko fiteniny na le ramatoa amin'ny serasera riara zay teneneny foy ezaka ny lavitra ezaka ny atolony ezaka tsy ezaka angely tediavina aminao fa zavatra vita zavatra atao inona le atao amin'ny fotoana atomotra amonjena tena vonjy taitra amin'izao efa manjo zao inona ny tena vahaolana raikitra ino le ataony hoe lavitra ezaka angako tsy hoe ezaka manko ny lazany azy de inona ny atsoatsika koa ka zao izy domo mpianatra eny votovorona sanatri ve tompoko sanatri ve rehefa misy mitorabato sy misy mitifitra flesy ve zany ny ministra sanatria de zay vao misy valiny hoe tsy hisy tsony fatapahana jiro ahoana zany ny fampitondrantsika fampitondra amin'ny kapobatana ohatr'izay hoe samba misy saina ampanahy ny zavatra makamokamo fitenenan'le kimanapaiza anazy ange de le hoe mampiaty fiatina le teny mbazaha zao nadikany amin'izay hoe internaliser inclure mampiaty fampiatina fa le atonga an'le izy hoe tena raharaha
tena menomeno-tsain'le ministra tena everiny hoe mety efa aminy zay le fanahy mako mba ahako io ao apoko sy ao ampanahiko io zavatra io tsy hitako zany tam'le resaka tamin'ny député fa olona mamoaboaka fotsiny zao ny zavatra hita rehefa misarababen'ny olona ty tsika momba an'le jirama hoavindray olo le machine be hoavindray olo le machine be satria fa nanaovandraro serasera be mihitsy efa ovinany efa nisy an'io resaka machine be io sy roa arivo io ay vo heritaona zay efa tramy tamin'ny heritaona io hoavy le machine be zao le izy voalazainy hoe tonga automasina le machine be de ny lalana tsy latsaka anatiny tsy latsaka apony no hoe tiange de hoan'ny vahoaka ho an'ny firenena de ahoana vahaolako am'ity za zao mahita nisy député anankiray ny teny an'izay asa zay mba valiny fa tsy elinay hoe io inge mamokatra herinaratra ko maninona raha automasina io no asaina miodina dia alefa amin'ny tarby makatiny de tsy maheno valiny ianao zay nge le zany tsy maheno valiny ianao nefa ny menomenom-pony le olona zay matoa izy ny teny an'izay ka eo tsy efa mandritra n'izany rehetra zany fa mety hoe tsisy filakevitry ministra moa zany zolo hatreto satria misy tolohan'ny république mbola namonjy fionana resam-pirenena momba ny ranomasina tany a frantsa tany Nice tany nisy faneho-keviny ihany moa zany mikasika an'le izy ao anatin'le fandehan'ny raharaha satria le hoe fiarovana an'io fa izy any anisy mikasika any amin'ny ranomasina eto Madagasikara misy Sri Lankais manjona teo nahazo ankio fitaonina moa efa de zany rehetrarehetra zany no mitranga fa setuna nireny fa ino moa zany mitratra fa nitsitratra fa tsy tratra tsony de mandritra n'izany rehetra zany ko miresaka olan'ny angovotsika sy tsy vahaolana mazava hatreto de asa moa natafiditra ao anatin'le vinan'ny fitondram-panjakana am'izao fa de hoe ao anatin'ny taona vitsy dia anangana hôtely kitana 5 eto Madagasikara ary mbola namafisiny zany no maly fa tsy lazany hoe nifoasana satria efa ataontsika hoe volana maromaro lasa koa nefa andresahana zany hoe fotodrafitrasa momba ny fizahantany hoe fampiatranoana vahiny anangana hôtely 5 étoiles izany de io zany misy fandraisany be lehibe resaka hoe ny lalana ny fandripahalemana ny herinaratra sy ny tsisa de zay nge izy Constant Ravelson hoe raha raisina am'le fomba fiteny zany de hoe ny tratra tsy lavo zany de tratra tsy lavo ohatran'ny mampirenty ino asany iny taono mba niasany talohan'izao vice président de république zao de asany iny mampirenty ny asany dokambarotra tamin'ny dokambarotra ny asany hainy tsara eo nataony fa verina ry am'le ranomasina reto le Sri Lankais reto zao na de kely sy tsotsotra ara ny fiarovana ny fari-dranomasintsika io mampiseho io fa tsy misy ohatrany hoe ny tena zay tompony masy mandidy am'le izy no afaka miaro indrindra ny fari-dranomasina ao ny fahadiovan'io ny tontolo an-dranomasina ao ny arena rehetra ao ambaniny ao iny zao mampiseho an'izay ka za ohatra ny nahita ihany hoe nampanaoviny foana moa tsika ary mahatahotra mihitsy am'ty 30 juin ty am'le eona momba an'le nositsika reto iny zao de dokadokafan'ny Macron le niteny momba ny ranomasina ny fari-dranomasina ao ary am'le Île des Parses lazay ny vazaha fa anazy ary reo vazaha reo efa tamin'ny 7 sy 10 sa 10 sy 10 nefa nandray fanapaha-kevitra atao amin'ny antenimierana hoe ao fa de manao tsy mbola fitrandrahana aloha manao fikarohana exploration harena ambany tany pétrole indrindrindrindra sy gazy eo am'ireo nositsika reo efa nisy an'izay tamin'ny antenimera frantsay de taterina ary tia ny ataoko hoe tena voan'ny Macron raha ireny ny kabary ataon'ny filohan'ny république atsika taterina nanao paika mitovy am'le nataon'ny britannika tatsy amin'ny sagosy ny frantsay hoe reto atao amin'ity nosy ity glorieuse indrindrindrindra de
tsy okitiana mihitsy fa atao valanjavaboary atao arovana iarovana ny biodiversité moa filazany azy sy ny fikarohana ara-tsiansy sy ny sisa zany ko nge nanaovan'ny britanika nio Tom Sagos io indrindra de Hugo Garcia hoe tsy kitihana io tsy anonjany Mauritiana ndrikana izy aloha ny tompony zay vao mandeha zany rehetrarehetra zany hoe ataotsika inona io ny atsika zao le filohantsika tonga de miditra any am'le hoe de ny fiarovana ny ranomasina hadio sy masina soa akoatran'le hoe fiarovana ny fandrobana ny an-dranomasina moa zany io zany everiko fa tsy de zay loatra no kabary mety raha ny sitrapon'ny frantsay de eo tsika mody hoe valanjavaboary ty de hoe ao zany ny malagasy de miara-tatanina aminy tsy tokony mbola misy resaka an'izany mihitsy fa tokony ho resaka fotsiny zao hoe ahoana ny anakisahana ny frantsay tao ahoana ny idirany malagasy amin'ny mahatompony masy mandidy azy am'ireo aloha lasany amin'ny adiadina kolasy lasa diversion manko zay izy satria diversion le izy miresaka diversion anao de miresaka zany fa itsandaniny koa nge ny mpanao politika izy tokony ametraka na hoe amerina amin'ny fotodra raha eto ohatrany lasa tafiditra ao anatin'le lasa hoe piège na jeu any satria lasa ohatrany hoe tsy tena hoe fahanginana hafahafa nefa hoe tafiditra anatin'ny jeu an'le am'le fitondrana ve le izao ifampitsara eto tsika mety ho jeu ny fitondrana mety mbola verina ihany le tenin-jareo manampahaizana mpanao projet mampiaty tsy latsakapo tsy ao ampanahin'ny akamaroantsika na mpanao politika indrindraindrindra ny am'ireo nosy ireo fa nahita n'iny aloha anaovana kapobatana amin'ny le mpitondra amin'ny andro rajoelona indrindraindrindra de iny ny lakasirina eo fa ny hoe ahoana ary fa 17 andro ange sisy zao arinan'ny androany ataoko teny vazaha mihitsy hoe jour J moins 17 androany le ionana indray momba an'ireo nosy ireo any Frantsa mbola tsy maheno mpanao politika mbola tsy maheno olo-pirenena milaza hoe zao no loza mahafaty tokony ho fadina momba an'io resaka io zao inona ny tenen'ny Macron de voatery mamina vina fotsiny ohatrany tsoriky fa za tonga eto de mamina vina satria tsy mahalala ninina fahatetinalina zany hoe reo le tamin'nisy any zany fa nyoekevitra vitsivitsy ny tranga tamin'nanodidina ny ataontsika hoe fitsidihana ara-panjakana nataon'ny filoha frantsay teo tamin'ny 7 aprily iny de teo moa zany misy trindraramba-iny andaniny miresaka ny ary andaniny miresaka tsy mifanandrify le resaka de eo zany le mampitonga liahiahy am'izao fotoana zao efatra am'sivy ambe folo sy roa arivo le nitenena ny tany Paris hoe am'y fahinina amby roapolo ny jiona azontsika le nosy no maraina hafa ny tenen'ny président ny arifa hafa ny tenen'ny ministre ny raramba iny tam'izany ohatran'izany zay tsy hitanao olona efa milavolefina ve reto ny nahita gazety tsy gazety fa tany amin'ny tambazotra-pirenena zao tena enjana be mihitsy nilazany azy hoe mamadika firenena ve na ahoana ny tsy avoaka eto amin'ny piray firenena mba ho latsaka posy latsaka anatin'ny piray firenena zay lalana tena hoentitsika ho masy mandidy am'ireo za teto avanteny fa raha fa kely no lazainao izao ny anaran'ireo nosy ireo ity mifandray amin'ny regionny Diana ity mifandray aty amin'ny Boina ity mifandray aty amin'ny Atsimandrefana na hoe ataoko région manokan'ireo any andreko olona hoe na tokony olona ho tompona andraikitra amin'ny am'ireo sy ny sisa zany azonao atao mamasy mandidy anao zany efa anao ireo ninonina na symbole fotsiny arange
tsy mahita ianao na izany ary raha manao an'izay ngy ianao matoki anareo fa misy mihetsika ny frantsana de mba hita io mifaleny fa izao tsika miteny zao a tsy rembitsika tsy reka lalao ny fitenenana iverina kely ao am'le resaka sehatry ny angovo teo satria isany manahirana ny olona moa zany satria ataorina le votovorona omaly zao de ny faritra apasapito sy manodidina ery misy hetsika reny moa zany ohatrany hoe sporadika koa le izy de lasa ohatrany hoe efa tsy mahataitra tsony angamba le fitondram-panjakana fa ao ambadika le izy ampifandrasikana zavatra mitrango amin'ny sehatra raisam-pirenena maty satria zany rehefa miresaka le 500 mégawatt zany am'le hoe milina be machine be tonga io moa zany tsy tena misy fanazavana amin'ny atsipiriny hoe ohatra iny na ny volana totona tao taon'ny fanjakana zany no mividy an'le izy hainy fanjakana zany misy vola ihany eo ambadika eo fa misy zava-mety ahoana nita tanana liza rapide sy ny sisa sy mety hitovy am'le téléphérique ihany hoe fanjakana aloha mindrana vola de aveo de tsy miankana hitatana lizy fa ataoko anaty fonosana iny fa ny tiana tenenina hoe miankana betsaka amin'ny termika aloha zany tsika amin'ny lafiny ataontsika hoe angofo nefa raha mijerana zavatra mitranga misetra resam-pirenena zao manoloana an'ity daroka ataontsika hoe bomba moa zany ataoko amin'ny akapobeany le nahazo ataony Israely amin'ny Iran de natina na stilo tsy maintsy isy fiantraikany io amin'ny vidin'ny solika amin'ny sehatra resam-pirenena zany rehetrarehetra zany de eo zany zao no mety amin'ny fitaitainana indray no apetraky lizy hoe anonga makaiza inona no fiantraikana zany rehetrarehetra zany amin'ny fandehan'ny lafin'ny fiariny eto satria tsika miteny io zao de efa miteny zao ohatra ny any amin'ny mpivarotra hoe niakatra amin'ny vidin'ny lafarinina raha 700 ny kalao efa tafiakatra 400 izy amin'izao fotoana zao ny any amin'ny sehatra ny varo hoe ratsy ny tao-pamokarana tamin'ity satria tsy ampy ny orina de ohatra ny efa ambana daholo zany depera zany zao a za aloha tsy de tiako loatra tokony horesahana lizy fa tsy de tiako loatra ny mivoy tafa ohatra n'le hoe miady ndraiky hoe Iran sy Israel dia napoka ny Israel ny any Iran zao ny antony ny mpitondra eto amintsika ary na mpanao politika eto amintsika raha tafiditra am'izay fandrika zay indrairay ny mpitondra eto amintsika de mitady anton-javatra ny velany foana de afatratra amin'iny daholo ndray aloha zay tsy mety mandritra ny volana maromaro marina fa isy fetraikany izy fa mba tiana hoeno amin'le mpitondra ohatra ny tamin'ny Covid ihany tiana mba hoeno amin'le mpitondra de hoe inona ny fomba hamahatsika an'izay zay fandrika zay olana zay samy etotsika fa firenena rehetra samy mijery ny fomba amahany an'izay amany an'izay zavatra midona ny Iran zay samy mijery fa tsy be taraina fotsiny marina ho averiko ihany tsy maintsy resaka ihany tsika hoe no toy izao sy ny toy izao ny fitantanam-bolam-pirenena tamin'ity ny vidin'ny angovo tamin'ity ny zavatra no heverina anaovana ny jirama de nisy fiatraikan'le tary Iran fa tena voafetra zay fiatraikan'izay hoe tia ny tombo ny vidin'ity satria tia nafarana tany amin'iny faritra iny ka manahirana tena manahirana natalizy mako miresaka an'izany ianao nge de hoe tadidiko tsara tamin'ny atsoka hoe taona roa mahery teo zany nisy fitokanana orinasa teto Madagasikara ndraipa mpamokatra simenitra io moa zany hoe orinasa efa nisy fa fitantanana vaovao satria nisy nandray an'lizy orinasa vaovao de tao anatin'izany zany lokaloka de hoe iena vidin'ny simenitra sy resaka le vidin'ny resahana zany de toy zany koa ny famokarana koba sy lafarinina le hoe nisy minoterie vaovao nitokanana tany Tomasina zany de hoe io de ampiena ny vidin'izany satria hoe tsy anafatra firy tsontsika zavatra efa mba vokariny fa fanohitra am'izany zay maka le zaka fanohy am'le zavatra resahana hoe inona zany ny paikestetika mba hoentin'le mpitondra am'izao fotoana zao mba hietrehana andreo ambana sy ny sisa satria raha le zavatra liaina natao anatin'izay tsika roa taona mahery zay zany na telo taona teo de nifanohitra am'izay satria hoe mividin'ny simenitra de tsy niakatra niakatra foana io mividin'ny lafarinina de mbola mivarotra omaly fa anjara hoe tena niakatra zay tsisy ny vidiny de isy fiatraikany any amin'ny mpanao mosy ny etsetra zany rehetrarehetra zany itsika olom-pirenena ny fikambanana samihafa de ny mpitondra koa fa indrindrindrindra ny député raha tena député dia tsara raha miala amin'le fitenenana mandavan-taona hoe tsy mahay ninona reo mpitondra reo izy aloha mahay zay hainy izy fa izy tsy hanao an'le nieritreretinao de ohatrany hoe tsy mahay fa raha mpiasa manam-pahaizana
na ataony ohatran'ny fomba fanaony ara hoe etsoiny manam-pahaizana vany velany io hainy io fa tsy ataony okatsika hiala amin'iny fa okatsika samy ampiseho manomboka zao mihitsy a samy ampiseho na momba ny angovo zany a na momba ny ty reto nositsika reto a zay zao ny tena afo mamay eo apatany zay okatsika samy ampiseho zay fahaizantsika ary na hoe tsy fahaizantsika ary fa zay hevitry tsika hampizotra anareo momba ny angovo oka tsy anao mpilivava ohatran'ny ankizy anala CP zao ny ankizy amin'ny latsinainy amin'ny talata oka tsy anao mpilivava ohatran'ny mpanao CP na ny mpanao BPC hoe ny azahoana angovo de avy amin'ny rivotra de avy amin'ny masoandro de avy amin'ny rendrano de avy amin'ny reto koa ka tsika zao efa manao amin'ny masoandro efa manao amin'ny rendrano ampy zay fa ahoana ny atafavoahantsika mba resao mazava amin'ny besiny maro a ity aiza ho aizy ity volobe ty ntsao hoeninao inge zao de hoe resaka sy taratasy fotsiny iny teo iny le misy hoe EDF sy ny sisa lazao mazava aiza ho aiza ny amin'io rovina no misy mba mitete menaka momba an'io lazao anay mazava inona marina moa ny tena tsy mahatafa voakanareo amin'ity inona ty solika mavesatra filaza azy ato tsy miroro ty inona ny tena sakana de am'izay tsika afaka miady hevitra am'izay ny olona mahita vahaolany raha misy tena manao mialatsiny amin'ny tena raha misy hoe tena manao bevinany sakana atsika ao de hitatsika ange ny anotsinan'izay fa ao de misitrika ao akobonina tsika zany a na olotsotra na mpanao politika na fikambanana na inona manomboka zao de tokony miditra mihitsy a manome vahaolana eny ary anaraka doka vitsivitsy kely tsika de manao igny dinidinika indray koa de fa mihomana ihany koa ianao piano satria isy fotoana iarahana aminao koa mandritra an'izany eny ary de mitoy ny fandarantsika am'ty zoma telo amby folo ny volana jona ity miaraka amin'ny Constant Revelson efa misy andro sady nio Constant Revelson de ampidiritsika izy aloha ary miaraba tompoko miaraba tompoko miaraba salama tompoko miaraba anareo de miaraba am'teny de miaraba technicien mapady de miaraba le vahiny rabo mahafinaritra aloha nareo taoko radio azahoana am'teny vomaray manaraka tsara le adefitra ariva le raha de ozy hoe manao pimasa ny fikodrana ve le raha sa ahoana fa sotraly mihitsy no intervention nataonao asam'izay fa gaga am'izao situation misy am'izao fotoana zao ary zava-misy atao de feranao le olona hoe manomboka zao tika de oka tsy teny azaty na teny azarotsy io fa zao zay tena tenena ny teneny vahoaka iala siny aminao a fa zao situation misy amin'ny vahoaka malagasy fotoana atao hoe paratapony fahatra asa ianao ngamba ny tafiditra conseil communal de mahazinenaka kely amin'ny fitodrany de manovanova angazy manovanova fiteny ngazany fa zao any paratapony fahatra ame porokelanao sika misy zany anao amin'ny riva tsisy midiro tapaka andrano miala ohatrany anao amin'ny maraina tsisy midiro tapaka andrano amin'ny tapatapy anao mikanto zay natao avako anao hoe paratapony fahatra any zao de anao nefa manovalangazy manambotrabotra stain'olona hoe manomboky zao tika de okatsika sy tery afa zao azy amitsyrao fitodrato raka natinao napitirina na inona lazareo na inona avaranao matapapany vahoaka zao ary tsy natao hitondra fanjakany zao fa natao angorokarena fa ianao ngamba anao na tafidao conseil communal de mahazonena kely de manovanova langazy io fa tena mafy mahazonena raha zao ianao tsy mahatapazany zany eny ary zatsy conseil communal aloha fa ela be mihitsy ary zatsy nanao candidat akory azy le manova langazy a zao ngamba no azoko tsara mahatonga anao mieritreritra manova langazy satria ny andrasanao amiko a de manao hoe tifiry flesy toray vato ohatrany tany vorovorona dorompone sy ny sisa za manao hoe rehefa reny ny zaka ny namatsika de akory atao fa manao izy ke anao nga mahasakana an'ireny alao anao fa itsika
zao tsika falytsika fa hoe miady atranony eo amin'ny fitondrana zao tsika falytsika fa hoe atao tsy mahatafavoaka inona ireto motera be verina hoe anamboatra ny jiro aty Antananarivo ty to mbola raha sy olana be zay ny zava-misy de ny zavatra arosiko de hoe ny mpanao politika na fikambanana isan-karazany sy ny sisa tsy ianao no andoro-pone tsy ianao ny tifotra filesy tsy ianao ny torabato tsika tsy mahasakana an'izany ary efa misy manao an'izany ny olona fa ny anjarantsika kosa de hoe ahoana ny atafavoahantsika an'io tsika azafaly fotsiny manao hoe tsy maininininy reo fa itsika tokony mahavita amin'ny teny hoe zao ny anaovanay an'io raha izahay zay le tiako lazainy eto de alao bridaneo izy rehefa ohatra tsy manao ny zavatra iveriny fa tena mitombona zay mahatonga amin'ny teny an'le hoe tsy miroro ka tsy miroro ve zany avelantsika am'izao ohatra zay inge zay no mahatonga manao hoe ile any aniny ty le volobe saofika avoay mazava aminay ahoana inona no bloky an'io io ange raha voa avoaka mazava amintsika tonga de mibaribary fa misy piremby ao e misy miady remby ao de baribary amintsika avaoaka hoe tsika zany atao sorona no ny ady remby ataondry zareo ka miova langage ve zay sa tena miditra any amin'ny ain-dehibe n'le fitondrana zay tsy mahatafavoaka azy daoary oraisika ny antso manaraka miaraba tompoko miaraba manongotsongona maty tsara ihany io position-nao am'izay fa za be sady hoe miaino avy reo reo de fantatsika hoe tsy miaino fantatsika koa fa olana ara-pitantanana misy eto izava manompisainandreo miro mara be sa miro olona zay nahenany avo valambifolo misy andreo raha enina ampitelopolo angamba reo tany aloha tany karaha fiverako azy tsy zao fitondranatsika aza amin'ny tany aloha de misy any hoe mandateza-pirenena miaro fitondrana zany hoe ireo mpanao politika alohan rehetra zany no atao anatin'ny CSR tao miaraka mitondra ny tany sy ny fanjakana ka raha izany no tioverina angamba fa mandeha andavanao ty mpitondra ty angamba ty tsy mandeha makany am'ziny ka nitoteneny hoe ahoana ary no afarana hitondra zany eo anaty indrindray satria na sénateur ary na enany fa reo mpanolotsana azy be reo sa mpanao raha hitondrana ny tany sy mpanjakana sao ino zany fandaniapetraka aminao ary mbola ilaina ave ny tokony sin'izay hoe mandateza am'izay amreo mpanao politika rehetra hitondrana Madagasikara ahafahana dide ny filohampirenena fa le filohampirenena mitsy indreny ohatran'ny tsy mety dideny de tsy fantako no marina be zafopapijekijary sady fatanao marina ary tena rariny mihitsy le teninao hoe fanongotsongonany maty fa ireo arave miaino reo nge tsy miaino efa ela nge nanongotsongony zao tsika miresaky zao efa tsy manongotsongony maty tsony fa efa manao hoe zay manana fomba hafa hitondrana an'io zay manana fomba hafa hitondrana an'io ho ataonareo ve ty ataonareo ve ty na ataony na tsy ataony alao ibaribary hoe tsy ho ataony le izy le zavatra hitariko ny saitsika de hoe tsy mahafaka mitoy amin'ny kapobatana itsontsika le kapobatana de le avy de zerazera de avy de teny enjana de avy de ohatran'izay isy ihany ny anao kapobatana de alao izy anoy an'izay fa ny tena zava-dehibe amintsika de hoe na iaino izy na tsy aino itsika no mifampiaino tsika mifampiaino tsika no mifanatona momba an'io ianao ngambany avy de le hoe inona pirenena moa le mandateza pirenena no avy de ao an-tsainao fa ndraindraiky io le mandateza pirenena nge miaro loto be votany fa itsika mifampiaino tsika manana hevitra mazava tsara hitondrantsika le fanovana manao tantara kely raha tamin'ny ndraiky amby 700 mifanatona ny olona mifampiaino ny olona na vita mandatezana ohatran'ny hoe anti mandatezana zany hoe ity mandana karay manatrika le mandatezandratsiraka satria efa tany amin'ny 2 taona 3 taona mialoha
de efa masaka tamin'ny vahoaka ary masaka tamin'ny mpanao politika ny hoe iny zany le ampo iombonana sy ampanahy iombonana efa masaka leo repoblika fahatelo nataotsika ary zao momba ny repoblika fahatelo ary sokafatsika amin'ny fiarina fa tsy ataotsika resaka comparema sy mamama rehetrarehetra ty tsona zay nge ny zavatra nisy ao ary nahavitantsika dingana de le arosoko zany eto de zao tsika tsy anoy amin'ny kapobatana fotsiny tsika tsy anoy am'leo tsy mahay reo tsika tsy anoy am'leo angany any reo zany aisy anao foana zany tsy fantatra zao le colonellerie aiza zao ny zavatra ataony fa itsika zany tsika aloha no mila mifampiaino tsika no mila manana hevitra hitondrana ny tany sy ny firenena ary tsy hevitra fotsiny fa manana tetika hitondrana ny tany ohatra hoe ny angovo de aleo tsika mahatafavoaka zao ny heverinay momba ny angovo tsika samitsika aloha raha efa misy antso voninareo de ampididitsika izy ary miaraba tompoko miaraba tompoko salama tompoko miaraba atsika amin'ny tompoko de miaraba amin'ny vahiny salama somaro velariko kely ngamba andriamatoa Zokobe Constant Ravelson ny adevitra raha nanaraka tiaran'le tapitra momba ny zava-bitany teo anivon'ny fanakateraka sy ny gouvernement député ao maly de nanany fanambarany après ministre tanitsana ny zavatra rehetrarehetra mandinika tsy haiko narena mitovy hevitra amiko fa tsy mba nasina resaka mihitsy tao anatin'izay zavatra zay hoe inona no fomba an'izao zava-misy efa tsy mety eto amin'ny firenena raha tsy tena fa tsy ny olona ny délestage sy ny rano ny PPN ny fiakarany vidim-piainana ny asa tsisy inona ny vahaolana mbola tsy naheno an'izay zavatra zay faro manarakarak'izay eo amin'le resaka nosy manodidina na ilivebary fa inona moa zany ny olona tsika eto Madagasikara raha hitarary zareny tokony ho akaty amitsika fa itsika indray zany fahafantarako azy mety hoe tompony mangatakataka ka eto tanàna ary ve le zavatra tsy voavaha maika fa any amin'ny zareo any de tena mampagagana mihitsy le eto amin'ny firenena na ny andro mihitsy zao mampitompony prime ministre hoe izao no zavatra ataotsika momba ny délestage zao momba nyty fiakarany vidim-piainana ty fa saika projet présidentiel daholo navotrany tao ary ny député nametraka fitenena nametraka fanontaniana raha misy tsy voavaly araky zay tokony misy ka aminao andriamatoa Zokobe ahoana ny fandraisana ho an'ireny adevitra omaly reny mbola isy fanantenana ihany ve ty nosy manodidiny ty mbola isy fanantenana ihany ve ty délestage ty sore tompoko ny tompoko nafantoko ao amin'le tany amin'ny député moa de tonga aty amin'le délestage sy nosy manodidina le nosy manodidina dia amafisiko ihany ny resaka hoe aoka tsika hiteny momba an'ireo tsy hiteny fotsiny hoe tsy manaiky cogestion hoe fiaraha mitatana iny inona filazany hoe faux débat adevitra any amin'ny tsy izy iny adevitra any amin'ny tsy izy iny hoe hiara-tatan'inona fa ny resaka efa raikitra sy efa mazava sika ny tompony ny zavatra efa hita eo amin'ny tantaran'ny firenentsika sy ny firenena hafa azo akisaka hiala teto ireo vahiny mipetraka amin'ny tanitsika efa nataotsika teto zany averiko ihany efa nataotsika momba ny Diego zany efa nataotsika momba ny Meritsatsosika zany efa nataotsika momba ny Vato zany efa nataon'ny Mauriciana momba ny Diego Garcia zany zao momba ny Sagosy hita fa azo atao le zavatra de any zany tsika no mitady lalana misy lalana ihany ka raha ny ary amin'ny anteny mera tsy mampisy fanantenana marina nge zany le député amin'ny anteny mera-pirenena nge le anteny mera-pirenena mihitsy no tsy asiny zao fitondrana zao hasiny handidy eo amin'ny tandrify azy eo amin'ny anjara fahefany jereo fa ny anteny mera-pirenena eto amintsika ny filohan'ny anteny mera-pirenena aza ndray merci oui monsieur amin'le fitondrana isaky ny miteny de hoe araky ny anina ny président ny république enao ve zany baikony le mpanatanteraka
ka anakiroa ny valiny izy ianao misy atenaina ihany ve tsisy atenaina rehefa mbola zay ny ao anaty fosy ao am-panahan'ny député fa tsy ny firenena rehefa mbola ohatra hoe ny manasina sy manindraindra an'le fitondrana zay tsy masina ho azy am'izao de tsy inona ny atenaitsika fa ny zava-dehibe atsika atenaina de ny hoe miresaka amina député tena hijoro amin'ny mampanao lalàna azy zany a de zany a fitolomana azotsika atao sy azotsika ampirisiany zany raha efa misy antsy vonina indray areo mbatsika de voraisiny izy miaraba tompoko miaraba allo eny tompoko ya faly miaraba ny topo radio faly miaraba salama tompoko monsieur Ravielson ny hainao le resaka mihitsy a de haiko mihitsy hoe mety izy le réflexion raha hoe tsika amina réflexion na avo lenta be réflexion philosophique ohatr'izay le izy de tsy mipasy am'le olona tsy mandraitsy amin'ny olona anona ny resaka costozone monsieur Ravielson ianao to miteny a hoe aza miteny trony hoe tsy mahay reo mpitondra reo tena marina zany mahay reo fa tsy anao izy ka rehefa olona mpitondra mahay fa tsy anao ny tatana firenena kay de inona ny mbola injasana aminy dikan'izay le finiavana resaka olona mihitsy zany le izy fa tsy resaka finiavana trony resaka olona zany reto fa tsy resaka système trony de olona anao an'le izy ny tiao tsy anao izy ka inona ny injasana am'le olona tsy anao rehefa tsy anao de tsika hoe tsy teny trony tsika fa anio hevitsy tsika fa tsy arahantsika etsika le izy na tsy arahana fihetsika le zavatra raha azonao le tiako teneny tsy arahana fihetsika le zavatra atao a de lasa antso amin'ny efitra le izy resaka amin'ny olona mona sy marenina nefa le olona mody tsy miteny sady mody tsy mieny de zay le izy dikan'izay fihetsika sy etsika ny tokony ho atao fa tsy resaka trony tsina satria raha resaka apitaino monsieur Ravielson de tsy andeha mihitsy io fa reo tena fananiny atao le zavatra tsy niny atao no fananiny io fananiny atao io zavatra io na hoanina tsy hoany de alefana ihany ty fa manginonareo fa fehezinay amin'ny alalan'ny basy ianareo fa le nataon'ny préfet de police reny endana mamivoaka ny Antananarivo de any manevitra any anga misy pompy any anga misy jiromaty raha voaka any Antananarivo any Kavidreby ianao na mihina anga misy pompy ny tapiketsa vinao nivoaka anga misy pompy any zay le izy valiboribory ohatran'izay de miveta fofotsiny ianao marina mihitsy ny teninao ka no hoe za kosa aloha tsy manao hoe tsy mihetsika hoy izy hoe isy foana ny mihetsika de alao izy hetsika am'izay zakany a sy zay tsy mampatahotra azy isy foana iny fa le mihetsika lasa kapobatana fotsiny zay no mba tiako asiana fitenenana eto ny mpitondra tsy anao izy ange miremby ange ny ataony eo makaremby zay zavatra rehetra jerentsika reo ka hoe ty tsy mety jereo fa misy remby be mihitsy ao ambadika misy remby be makadiry mihitsy ny amin'ny jirama io ohatra ny am'reto machine reto ohatra ny amin'ny antsimororo ohatra misy remby ao matotsy mandeha le zavatra mandeha ho an'le piremby fa tsy mandeha ho atsika de inona ny ataon'le mpitondra mikenokenona ny atao mikenokenona ohatrany hoe manaonao zavatra eo efa manao an'izao tsika amin'ny solaire efa manao an'izao tsika amin'ny fa le tena zavatra tena mamaha ny olana ary amin'ny ary fotony tsy ataony ka le apetraka kosa de hoe alao kosa homena tetika hitondrana an-tany sy ny firenena le vahoaka tezitra zay le apetrako eto ny atezerana alao rehefa tezitra any ny vahoaka ka tsy mahay mamaha olana izy alao izy riatany ihany fa tsy maintsy misy tetika atafavoatsika andreo zavatra tsy mety rehetra reo zay le tena iny de hoe oka tsika tsy ionina fotsiny amin'ny filazana hoe tsy mahay reo fa ireo tsy anao marina ny teninao fa itsika zay hanao kosa oka hovonina ny fomba hitondratsika n'le raharaha eto amin'ny firenena zay le teniko efa ndray ny antso manaraka ary miaraba tompoko allo miaraba tompoko miaraba tompoko salama tompoko miaraba ny vahiny io ampanao politika anao ny atafany ataoko eto
somary mivona kely a le hoe le polipolitry cap de Madagasikara fa zany inona mba fitondrana misy eto Madagasikara misy manko ny olona hoe ohatra zao hoe entina miaramila de régime militaire zay de misy a ny régime entina finoana république zany islamika ohatra fa ny eto amitsika république lazaina fa démocratique fa za tsy izay le izy fa tena efa mety amin'ny efapolo taona miresaka aminao zao a de mba nandinika tsy herintaona jorotaona fa ny hitako ary naraka ny zavatra mba nianarako régime oligarchika ny eto zany hoe ireo mpitondro ireo zany a apetraka eo fotsiny fa misy olona mpanan-karena be mpanampitisa ray roa telo sasany karana sasany gasy no mibaiko de ireo zany a tsy manatsafidy mihitsy ireo mpitondrantsika ireo fa zay baikoan'ireo olo ireo no atao tonga fifidianana zay vola tianareo nomeko anareo a fa tsy maintsy nareo mipetraka eo a fa zay kosa rehefa avy eo ny tambony zay zany kitikitena am'izay afiran-taonay na maloto na criminel na inona tsy idiranareo zany fa ny anay de zay nareo misy samy député samy teny hoe rehefa tsy manam-bola aza manao fifidianana zay arangake misy zany tsy démocratique mihitsy zany fa oligarchique zany entin'olona mpanan-karena ny firenetsika ary zay ny any tikotiko mba ananonareo mpanao politika mihitsy hoe vahavana vahoaka hoe tsy mety tsony zany démocratique ny fanarana teto fa tsy oligarchique de dikan'izay rehefa reo oligarchique tsy sifaneo a de potehina mihitsy le oligarque le olona mpanan-karena mamboatsy ny firenena mahatonga ny firenena ohatra zao a reny lo potehina fa rehefa tsy manam-bola ngereo zany TGV zany ke tsy manam-bola zany fa teneniko anareo tsy manam-bola zany zay toko mpamosatra toko tsika le resaka zay ho azony vahoaka teo azy ao nahazo anatra mihitsy a teo hoe tsy takatry ny olona nona na resaka couche d'ozone ka marina le teninao hoe oligarchique satria mpanefoefo vitsivitsy no tena afaka manao ny politika nisy tena zany eto Madagasikara fa hatsotsotra zavatra tsika tsy tanisanisatra merimberina foana hoe démocratie tiandray mandeha androany ty angamba amin'ny teny a ny filazan'izao amin'ny mpitenim-bazaha de hoe démocrature eo daholo zay zavajavatra momba ny démocratie hoe fifidianany ateny mery olom-boafidy filakevitry ny inona ty ministre sy ny assemblée sénat sy ny sisa fa tsy arak'izay a ny fandehan'le fahefana eto amintsika fa fahefana an'olombitsy any atapony ihany zay ny démocrature mialatsiny amin'le olona nona tsy mahatakatra couche d'ozone ary ny zavatra misy eto a dia babon'olona zay mety tsy ao anaty fitondrana akory no mambabo sy manao ny daniny kibony amin'ny fahefam-panjakana capture de l'état babon'olona ny fanjakana zay ngamba le lazainao hoe ny filazan'ny sasany eto zao de hoe mafia de zay baiko capture de la captureny zany hoe no babony no robainy ho anazy ny fahefam-panjakana de le fanjakana eo zany a sary bakoly zay no misy eto ka tsy hitako ny anina zany fa zay no misy eto a de ny anjarantsika kosa ahoana ny hahatonga ny sarababem-bahoaka atakatra zay fihetsika tokony ataony ary anovany zay tokony hovana valiny zay manao kapibatana sy mihetsika de manao izy tsy afaka misakana azy sika fa ny fanampony avy amintsika kosa de mba misy ny fomba sy ny tetika hitondrana ny tany sy ny firenena sy le raharaha zay tsy mety le fanovana alao fantatra ny vahoaka de ny meloha ny fanovana hoe ty ara ny fanovana raha tsy mety aminareo io zay ny anjarantsika rehefa misy antso vonina ndraiky ampidiritsika ary miaraba e farmiaraba ny topo radio miaraba topo farmiaraba polito salama topo farmiaraba salama voalohany topo hoan'ny monsieur Sarapesona zany raha afaka amin'ny teny mafimafy kely aloha ohatra somary hoan'ny andrema toko Sarapesona za zany a place de seconde tamin'ny 1372 fa intéressé nareo ny namotika amin'ty firenena ty intéressé 72 iny zany sy ny lanany iny da tonga zava-rotroa fa roa manarakaraka an'izay zany hoan'le fitondrana am'izao zany de hoan'le tokotany filaminana gendarmerie tafika police collégiale
raha miditra amin'ny akademia militaire no dia zao ny zavatra soratra voalohany indrindra hoe ho an'ny tanindrazana tena manao zany ianareo ho an'ny vola ny zavatra misy eto amin'ny firenena am'izao mahasamijery an'izao fahandram-bahoaka zao nareo mantra ny boaka am'izao ary io zany ny fitonana zao no tena namotika da tonga nyty fahandram-bahoaka miteniteny foana zao ndraha dia misy saingy-etoile tena natao io katsaka sy tsaramaso rehetra io aiza nisy hoe isy girafy ohatra hoe ity iny zavatra fa raha ohatra hoe mitoizany continuité de l'état ny tena iny reny saofika sy ny ny fa tamin'ny any président Marc-Ravalomanana soatran'izao ngeteta ary izy zany ny président niteny tamin'ny taloha hoe tamin'ny Marc-Ravalomanana président hoe giravazy ka ianao ny tena tsizy rehefa naohatra tamin'ny vany amin'ny fotoana iny zay ny zava-misy ka tompona ndraiky tamin'ireo zany reo zany eo mpitandro filaminao zay mbola veriko zay tsareo hoe zaranista Côte d'Ivoire retrocé von'ny lanja sy mitondra nationalité vahiny tonga dia raha iny amin'ny resaka présidentielle io tsareo zara atao Gabon le mpitandro filaminao tsy milatsaka nanongana le mpitondra hoe ataovy madio ny fitondrana dia io izy io ary dia tsika iny olona ray mpanankarembe no mibaiko anareo ro kafinareo nareo kafarana nareo mpitandro filaminanareo taotrota tena mijoro am'maziany nareo tsy tonga am'izao ty firenena ity fahantram-bahoaka ke zareo zany zay zava-misy tsisy mbola fahantrana ohatrano ty firenena ity le président miteniteny foana fotsiny davaka an'izay de verinay zareo soatra tompo misy resaka kely 72 zany so hoe de ny resaka kely 72 nge boriborina hoe 13 mai izy de ohatrany hoe raha ny tena ogaga nareo raha ny tena hoe 13 mai nge tsy zay ny nanao azy fa ny fitondrany filiberatsirana nanao azy zay nataonay a de ny fandinika nandalina mombany hoe ataotsika ahoana ty fampianarana sy fanabeazany ty ataotsika ahoana ny université teny Akatso zay ataotsika ahoana ny toe-karena fa nosamborona ny tany Akatso ny dina ny tany Akatso de lasa nakaty amin'ny 13 mai ny ray aman-dreninay ny namanay sy ny sisa nanao hoe avoay ny namanay fa za samborona atao sesitany de teo no nitifitra ny fitondram-panjakana zay le 13 mai 72 ka vokatriny anefany a tsy afaka niemotra tsony ny mpitondra momba ny frantsay voaroka atsika ty atao nge ny tafika frantsay tao de Gaulle voaroka atsika ty atao nge tafika frantsay tao Ivato zany anisan'ny vokatry ny 13 mai 72 le compagnie mpanjana tany rehetra Marseillaise Lyonnaise an'ny reny lasa fananam-pireneny le inona ty le kiringy nangoro-tany tao Sakay nanao fambolena sy fiompiana tao nge voaroky de lasa ny gasy ny tany zany anisan'ny vokatra nefa zay mpianatra kely tsy nieritreritra zay andray fitondrana tsy nieritreritra zay inona fa ny fampianarana noho ny masona fa vokatra nataon'le fitondrana de zay ny zavatra nipoka de zay ny tsy maintsy naleny iny zany a raha injato ary nazavana iny mbola iverenako foana iny de tonga de aty am'le folo alina hoe tanindrazana za zao a taorinan'le afatry ny ray aman-dreny am-panahy momba ny Pentecôte tonga de tonga tao an-tsaiko hoe ahoana tokoa mo raha ataon'ny miaramila ny zandary sy ny mpitandro filaminana rehetra ampo sy ampanahy le hoe vahoaka tsy efa mba manontany tena ve izy zao hoe mbola ho an'ny tanindrazana ve le ampanaovina atraiza no an'ny tanindrazana ary atraiza le hoe am'rariny sitsiny amin'ny vahoaka ary atraiza le hoe fanompona tsangan'olona miteny akademia militaire ianao fa mana akademia militaire ao nge nanaovana tranom-bako ka fanompona tsangan'olona ao amin'ny akademia militaire ao ka ny ivenenako eto zany a zany ndray tsy de te hiteny ratsy ny miaramila zandary sy ny sisa satria mino ah fa misy menomeno-pony sy menomeno-panahiny ihany ao hoe atraiza moa ty za ty ary rehefa baikona ary izy amin'ny 26 juin asa raha mbola isy an'izay am'ty rehefa baikona izy amin'ny 26 juin hoe misy le baiko asaina valina izy menakavy iny manko eny ohatran'ny hoe commandina directa mihitsy atrary amin'ny vata miaramila ary
asa zay oampony sy eo aneritreriny rehefa amin'iny fotoana iny ohatra mampatsiaro anirany tarika maleo zay tany amin'ny 72 ihany koa misy Io ka. ramila Zay. daholo tsika anaraka dokam-barotra